Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana lavana no iara-panatsika tratra ity somafa 4 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasinà araka ny jaona toko faharoa, jaona toko faharoa ambin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, jaona toko faharoa ambin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao-Kana ny Galilia, ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ao amin'ny fampakaram-bady. Ary efa lany divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy: tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy mofa n'inona akory zaho sy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny taminy: mpanompo, ataovy izay asaina ataonareo. Ary nisiany vato 9 mahalany rano indroa na intelo ny vata, mipetraka teo amin'ny fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy: feno rano ny siny. Dia nofenoina hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy: tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana tenetiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviany fa ny mpanompo izay nanovo rano no nahalala, dia niantso ny mpampakatresaka nanao taminy hoe: araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no rosony aloha, ary efa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara mbaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana ka naseho ny voninahiny, ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidiny nakany Kapernaoma Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahiny ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Ray Masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Vao tsy ela akory ity mofinaina eto am-pelantanantsika ity fa tamin'ny 24 janoary teo no mofinainantsika ity moa, ary pirikopara teo tamin'ny alahady fahatelo tamin'ny volana jolay 20 jolay izany. Noho izany dia fanamafisana izay efa rentsika na koa fampahirezana antsika amin'izay efa rentsika. Tsy lafin-javatra indray mahamarina ny hoe mahatsara ihany ny teny averina. Jesosy nanao fahagagana tany Kana tao anatin'ny fampakaram-bady. Raha pitso moa arak'izay hamaritana izao tontolo izao azy dia nataony hoe Saint Valentin, izany hoe andro natao ho an'ny mpifankatia. Ary dia tsy mahagaga raha toa ka perikopy tandrify amina mpivady na mpifankatia no mofinaina ho antsika. Raha toa ka mijery ity mofinaina ity isika dia afaka miresaka manao hoe inona moa no fahasambaran'ny mpifankatia? Inona no atao hoe fahasambaran'ny mpifankatia? Ny mpifankatia sambatra dia asehon'ity jaona toko faharoa ity. Ny mpifankatia sambatra dia mpifankatia izay hotronon'ny olona. Hotronon'ny olona, zava-dehibe ny fitiavana, fa zava-dehibe ilay hoe mpifankatia tian'ny olona, hotronon'ny olona. Izay mahatonga an'ireny olona rehefa atao mariazy ireny dia miezaka manasa olona maro, miezaka manasa ireo olona tia anao maro ianao rehefa rehefa atao mariazy na rehefa misy olona atao mariazy dia izao ny olona izay tia anao no asainao, olona akaiky ny fononao mazava ho azy. Ary dia eto dia reto mpifankatia reto izay natrehan'i Jesosy ny fanambadiana dia teo afovoan'ny olona, notronon'ny olona maro, matoa hoe tsy ampy ny divay. Dia anankiray amin'izay maritry filazana hoe betsaka ny olona, betsaka ny olona, ary dia eo anivon'izany olona betsaka izany no toatsapana ny fifalian'ny ny fampakaram-badiny reto olona izay natrehan'ny Tompo reto. Ravako zava-dehibe amin'ny fitiavana na amin'ny mpivady na amin'ny olona mifankatia
ny hoe hodidinin'ny olona maro izy, hodidinin'ny olona tia azy izy. Ny antony ny fitiavana amin'izay nanovan'Andriamanitra ny fitiavana dia mariky ny fisokafana. Ny fitiavana dia nataon'Andriamanitra ho mariky ny fisokafantsika amin'ny manodidina antsika. Nampitoeran'Andriamanitra ato anatintsika ny fotia mba hahatonga antsika afaka hisokatra amin'ny hafa, amin'ny mpiarabelona. Ary io fitiavana io rehefa mahay hotronona mpiarabelona be dia be dia izao tsapanao nisy fifaliana. Arakaraky ny mahabetsaka ny izarana ao an'io fitiavana io ny vao mainka ahatsapanao fitiavana. Arakaraky ny habetsaky ny izarana io fitiavana io, zany hoe eto dia ilay mpivady mifankatia dia notron'ny olona maro, dia izao arakaraky ny habetsahan'ny olona manotrona anao, arakaraky ny habetsahan'ny olona tsapanao tianao, arakaraky ny habetsahan'ny olona izaranao fitiavana sy fifaliana mahatonga anao sambatra. Mijaly zany raha hoe olona rery tsy mahay mitia, mijaly zany raha olona mikato-po na mikato-tsaina na mikato-pitiavana ka tsy mieritreritra fa tsy ny tena samy rery ihany dia tsy sambatra. Fa ny sambatra dia eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny mpiarabelona ka mahatsiaro hoe tian'ny olona, mamin'ny olona. Ohatsika manao hoe amin'izao Saint Valentin zao na amin'izao andro mifankatia zao na dia tsy fetim-piangonana ary mazava ho azy dia ahatsiarovatsika fa zava-dehibe zany hoe fahasambaran'ny mpifankatia zany. Fahasambaran'ny mpifankatia dia fahasambarana zaraina ka manjary mitondra fifaliana ho amin'ny hafa. Fa ny faharoa zay aseho an'ity tsotra masiny ity koa ny amin'ny ity tantara ity ny hoe fahasambaran'ny mpifankatia. Fahasambaran'ny mpifankatia koa dia izao hoe ampy tsy zava-mahaory. Sambatra ny mpivady, sambatra ny mpifankatia, sambatra rehefa tsisy zavatra, tsy tsapanao hoe misy zavatra tsy ampy eo aminao, rehefa tsapanao hoe feno ianao, tsapanao rehefa tsy tsapanao akory hoe misy manque eo aminao, misy zavatra tadiavinao nefa tsy ao. Rehefa eo ny fitiavana, Petera manamarina an'io ndray maka manao hoe ny fitiavana nge manarina ny ota maro, ny ota dia manambara fahalavona, manambara tsy fahampiana, dia ny fitiavana no manarina izany ka mahatonga ny olona manana fahafelona. Dia eto azontsika antoka ny fahasambarany reto mpivady izay natrehan'i Jesoa reto, satria tsy ampy ny divay. Ny divay amin'ny jiosy dia milaza fifaliana. Tsy olona mpisotro toaka akory na mpisotro divay ny jiosy, tsy izay. Misotro izy amina fotoana manokana ho mariky ny fiombonana, ho mariky ny fifaliana, ho mariky ny fanehoana fiaraha-mifaly, ho mariky ny fankasitranan'Andriamanitra koa aza ny divay da amin'ny jiosy. Ary dia eto dia lay divay zany tsy ampy. Tsy ampy le divay, tsy ampy zany lay fifaliana tsy ampy, lay fotom-pifaliana tsy ampy. Saingy teo Jesoa dia feno ihany le divay. Ohatsika manao hoe ny fahasambaran'ny olona dia ny fahatsapan'ny olona fa tsisy zavatra izay mahaory azy. Tsy mahatsiaro ho tsy ampy izy. Tsy mahatsiaro hoe misy zavatra tadiaviny nefa tsy azony, misy zavatra iriny nefa tsy tanterany. Misy filozofa anankiray antsoina hoe Épicure. Épicure dia nanazava indray maka, Épicure zany eny amin'ny 4e siècle alohan'ny Kristy any ho any, zay mitovitovy fomba fijery tamin'ny Platon ihany mpianatra teo. Dia miresaka ny hoe inona moa ny fanalahidin'ny fahasambarana. Dia Épicure amin'iteny manao hoe rehefa tanterahinao ny fanirianao, rehefa tsy mahatsiaro hoe misy manque, misy zavatra banga eo aminao dia sambatra ianao. Sambatra ianao raha toa ka tanterahinao zay rehetra mba fanirianao, zay rehetra tsy ampy eo aminao dia azonao, zay rehetra ilainao ka tokony ataonao dia eo aminao, atao zay mahafinaritra anao, atao zay atsiarovanao feno dia sambatra ianao. Hoy Épicure. Zay mahatonga ny hoe fantatry ny filazantsara tsara ao amin'ny fantatry ny soratra masiny testamenta vaovaon'ny asan'ny apôstôly 2:20 dia miresaka ny epikurianina Paoly. Miresaka ireo olona ireo zay fanandrina tamindreo mihitsy ara-moa Paoly ao amin'ny 2:20 ireo filôzofy epikurianina ireo, filôzofy zay mieritreritra fa rehefa misy manana ny feno ianao materiellement dia izao sambatra ianao. Rehefa manana fahafenona ianao
matériellement na amy zavatra zay ilaina, tsisy zavatra tsy ampy anao de sambatra ianao. Miavako tsy voatery anana an'izany mpifankatia. Tsisy mpifankatia mety ambonin'ny tany ka hiteny hoe zay tsy manana n'inon'inona irina intsony fa efa azo na avokoa, efa feno zahay. Sambatra ny olona rehefa manana zany fahafenony zany, fa saingy zao indrisy tsy misy olona mahatsiaro manana an'izany eto ambonin'ny tany noho ny mahampanota ny olona. De tsisy olona zany eto miteny hoe za tsy hanan-java mahaory mihitsy na iza izy, tsisy afaka miteny an'izany. Fa afaka miteny an'izany kosa isika rehefa eo Jesoa. Satria Jesoa no mameno ny banga. Jesoa no mameno ny banga ka mahatonga antsika manana ny fahafenona rehetra. Tsy ampy ny divay, Jesoa no nameno azy. Ary Jesoa no nameno azy, tsy hoe nangataka akory ary reto olona reto, tsy nahafantatra akory izy hoe misy banga ave ao, fa feno foana ny fiainany satria teo Jesoa. Riavako ho tsika manao hoe ny fahasambaranao, ny fahasambaran'ny mpivady, ny fahasambaran'ny mpifankatia dia ilay fahatsapany hoe feno izy. Rovintsika ny mahatsiaro an'izany rehefa eo Jesoa. Rehefa asainao Jesoa, rehefa ampidirinao anatin'ilay fifankatiavana Jesoa, de tsapanao lay fifaliana, tsapanao lay fahafenona. Ny tompony mameno an'le divay, mameno lay fifaliana, mameno lay fahatoniana, mameno lay fiadanana, de Jesoa ny mameno azy. Mety tsy voasainanao zany izy, na inona ataotsika de mety mizahatra foana tsy ampy, saingy rehefa eo Jesoa de feno zany. Fanalahidy faharoa zay, hotsika manao hoe ny fanalahidy de zao zava-dehibe ny olona, zava-dehibe ny hafa, zava-dehibe ny hoe tian'ny olona, tian'ny hafa, antoko ny fahasambarantsika zany ao anatin'ny fitiavana. Fa ny faharoa de zao ny fahatsapantsika ho feno koa amin'ny alalan'i Jesoa. Tsy voatanisa ny Jaona moa eto zay mety ho feo an'ilay olona hoe nanahoana nresaka fe tsy nresaka loatra Jaona hoe sambatra ve ny teny ve le olona hoe sambatra le olona zay voakasika ilay tantara, fa i Maria sy Jesoa no miresaka eto, zay ihany no miresaka eto arak'izany. Ary dia hitarafatsika ny hoe lafin-javatra fahatelo ny amin'ny hoe fahasambarana. Fahasambaranao koa de zao tsapanao hoe misy olona miady ho anao, misy olona miaro anao. Rehefa ao anatin'ny fitiavana ianao an de fifankatiavana ianao de tsapanao sambatra ianao rehefa misy olona miaro an'io fitiavanao io, misy olona saro-piaro aminao, misy olona te hanavitra anao, ary misy olona tsapanao hoe iry olona ry te hanavitra, te hanampy ahy. Maria eto an de rehefa nasainy lay mpivady de niaro fantatry Maria, niaro ny voninahitra lay tokantrano Maria eto, niaro lay voninahitra lay fitiavany lay ifanakalozany lay reto mpivady reto Maria, de niteny tamin'i Jesoa hoe lany ny divay. Lasa nisy intercesseur, lasa nisy mpivavaka ho an'ny reto ataotsika hoe mpivady vao reto. Ny fahasambarana de zao, enao misy mpiaro rehefa ao anatin'io tokantranonao io, anatin'io fiainana andavanandro de zao tsapanao hoe misy mpiaro ianao, tsapanao hoe misy olona saro-piaro aminao, tsapanao hoe misy olona miady ho anao, tsapanao hoe misy olona mivavaka ho anao, tahaka ny nataony Maria nitodika tamin'i Jesoa. Tena fahasambarana zany. Indraindray tsy ataotsika ho zava-dehibe ny namana. Indraindray ny namana mety ho hitantsika amin'ny fiarahamonina te namana asa mety ho namana tsy de tena azontsika antoka loatra. Fa ny tena namana de zao zay mahatondra anao eo amin'i Jesoa, zay miady varotra ho anao eo amin'Andriamanitra, zay miady varotra ny fahasambaranao ary tsy mialina anao fa zarany ary ianao, mba ho tafita zarany azy ianao, mba misy takokenatra. Eto Maria de niady mafy mihitsy ho an'ilay mpivady. Raha ohatra ka sanatria amin'ny olona hafa moa zany toa ve olona ratsy fanahy de temany hoe afa baraka fa tsy ampy ny divay, mba nanasanasa olona nefa
mafabaraka zany de mety ho toetran'ny olona tsy mpino, mety ho zay toetran'ny ory hava-manana hoe zarako kary ianao sanatrin'izany hafabaraka. Anandray raha mety misy olona rehefa avy mamonjy mariazy de zao tsy lay zavatra tsara tany am'lay mariazy no hitany fa tsy nety. Ratsy le sakafo, namenatra be fa tsy nety le tapaka ny jiro, namenatra be fa fankorotana be, mamenatra be fa tsy nety ny sono, mamenatra be fa tsy nety ny plan de table, mamenatra be fa be de be ndraindray resahan'ny olona rehefa avy mamonjy fa bakaram-bady. Ndraindray tsy lay zavatra tsara hita tany, tsy lay zavatra nety ny resahana, tsy lay zavatra mba mahafinaritra, tsy lay fiezahana lay mpivady nanasa koa aza. Ndraindray iny no hita fa izao lay tsy mety, lay madilana. Ary moa mahampanoda antsika matetika de mora mahita ny tsy mety. Mora mahita ny tsy mety. Iny de toetra nampidirin'ilay ratsy ao anatintsika mihitsy. Mora mahita ny hoe ity le tsy mety, tahaka ny hoe io misy hazo be de be de be de be de be de be tao ampovoan'ny sa misy hazo anetsy ny analiny ao, saingy zao lay hazo anankiray fahalalana ny tsara sy ny ratsy, lay hazo anankiray iny monja, anankiray am'ray tapitrisana, anankiray am'ray etsy, iny hitan'le ratsy, le tsy mety iny hitany. Lay 5 sy 797 tsy hitany, fa lay anankiray ratsy iny ihany no hitany. Ary zay mihitsy ny toetra ampidirin'lay ratsy. Rehefa avy mamonjy lanonana tahak'izany zao ndraindray le tsy mety no hita. Na de efa miezaka mafy ary, na ndraindray mamangy olona de zao tsy lay fahatsarana nomanin'ny olona no hita, fa lay tsy mety kely itery, tsy toetra ny mpanompon'Andriamanitra. Mety mahita an'izany tsika fa izao tsy de zava-dehibe ny fitansana an'izany loatra. De eto Maria, rehefa tsy ampy lay divay zay mariky ny fifaliana tao am'lay nanasa azy de zao tsy ny fitansana an'izany ny zava-dehibe taminy, fa ny tondrany zany teo am' Jesosy. Afako sambatra ny mpivady rehefa manana vahaolana ny olona manodidina azy, sambatra ny mpivady rehefa misy olona mivavaka ao azy, sambatra ny mpivady rehefa misy olona miady varotra ao azy. Na de tsy nitenana moa zany le mpivady teo, tena nahoana ny fiainany, sambatra ve izy tsy sambatra, de azotsika antoka fa Jesosy teo antoky ny fahasambarany mpifankatia. Afako ny tompony hitantana anao ary ianao any ampandroso an' Jesosy ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny fitiavanao, dia ho tehiriziny tompo am'izany fitiavana sarobidy zany ianao, ka tsy ary hoe sarobidy aminao ny namanao, sarobidy aminao ny fanatrehan'ny namanao, sarobidy aminao ny hafa, sarobidy aminao Jesosy. Afako Jesosy mandroso ao amin'ny fiainantsika. Jesosy rehefa atsoina, asaina de mandroso, ary rehefa mandroso ao am-potsika izy tsy olana fa vahaolana. Jesosy rehefa ampandrosotsika ao amin'ny tokantranontsika, ampandrosotsika ao amin'ny fotsika, de Jesosy tsy mpitondra olana fa vahaolana, ary vahaolana tsara no atolotry ny tompo. Tahaka nandroran'izao divay tsara izao, vahaolana tsara no entin'ny tompo antsika, vahaolana betsaka sy feno ary ampy natolotry ny tompo, vahaolana sahaza natolotry ny tompo. Ampandrosoy ao am-ponao ary Jesosy, ampandrosoy amin'ny fiainanao Jesosy, fa hitondra fifaliana ho anao ny mahamaika azy. Ivavakintsika. Tompo, misaotra anao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampahery sy mitantana anay, manome toko anay fa ianao de tsy olana fa ianao vahaolana. Ianao mitsinjo ny fahantrahanay, mahatsapa ny tsy fahampianay, ary mahita ny fahabanganay de mameno anay amin'ny fahasoavanao. Saotra tompo no amin'ity andro omenao ity de mivavak'izay ho an'ny tokantrano tsirairay. Anjakao hoe amin'ny fitiavanao, vavak'izay ho an'ny tontolo andronay anio, mba hanananay fitiavana anao sy fitiavanamana, handehananay amin'ny fifaliana ary hanananay fo mahatoky fa ny Jesosy anay mahita ny fahantrahanay, ny Jesosy anay tia anay, miady anay, de mampahirezanay Jesosy amin'ny atsarotra mety ho lalovany ny isa-tokantrano, ao ny manana tsy salama sy trano, ao ny manana fahasaingana miseho amin'ny endrika maro samihafa, fantatrefa tsy mampitondra ny tsy zaka ianao zay zaka ihany. De meteza tompo, hamangy ny tokantrano tsirairay izay manaraka izao mofinainay izao, mivavak'izay tompo, tsy avelana ianao raha tsy mitahy ny isa-tokantrano, satria Andriamanitra fitiavana ianao. De mitoery aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina tompo,
hiavaozanay sy hanomponay ianao amin'ny asa tsara. Misaotra Jesoa. Amen.